Mandroso ankehitriny ny première vitesse hiaraka amintsika eto mon colonel ny tompon'andraikitra iray dia ny colonel Deoa Ramji izany avy ao amin'ny Kofoa anao avy hatrany ary ny fampahafantarana ny première vitesse. Eny ary Andriamatoa Jean-Aimé Rambelson miditra ny régiment voalohany fifandraisana sy ny sampandraraha na ny première vitesse zao no izay tariny lehibe ny vondrona colonel Razafy Manantsoa Jean Samuel no hitatsika eo amin'ny sary amin'izao fotoana izao. Manaraka azy ny fanevan'ny régiment izay manana ny targeta haja tanindrazana. Io vondron-tafika io dia misahana manokana ny fifandraisana eo anivon'ny tafika malagasy. Tsy vitan'izay ihany koa fa manofana ny fifandraisana, manofana ny teknisiana eo anivon'ny tafika malagasy. Io vondron-tafika izay mipetraka izay mitoby ao fiadanana amin'izao fotoana izao. Ny hoe première vitesse moa dia premier régiment de transmission et de service ary araka ny vaovao ito am-pilatananay dia ny colonel mitarika ny première vitesse no hitarika ny andia miaramila isolotena any Madagasikara any Frantsa amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana Jolay amin'ilay matso ny fetim-pirenena frantsay eo amin'ny Champs-Élysées. Izay ny amin'ny première vitesse. Fa ny anaraka azy mon colonel ny manaraka azy zao dia ny vondrom-pitantanana ny mpiasa ny sampandraraha fitantanana sy teknika na ny antsointsika hoe capsat. Ny vondron-tafika amin'izao fotoana izao ny vondron-tafika capsat izay tariny colonel Randianasolo Jean de Dieu lehibe ny vondrona ary manaraka azy ny fanevan'ny vondron-tafika izay manana ny targetra fahamarinana tanindrazana. Io vondron-tafika io dia misahana manokana ny fitantanana ny olona, ny arabola, ny fikojakojana, ny ara-teknika ary ny fanamina miaramila. Zava-dehibe tokoa zany satria mampiakanjo sy mikojakoja ihany koa ny fiarakodia sy ny fiara rehetra izay misy eo amin'ny tafika malagasy dia sahan'ity vondron-tafika na ny antsoina hoe capsat ity. Misatromena ny capsat raha misatroka maitso ny avy ao amin'ny NSOA izay ny alohalalana azy teo. Samihafa moa ny loko ny satroka mon colonel mba misy azonao ambara ve momba izay? Ny miandraikitra na ny beret rouge na ny mena moa zany dia voatokana mikarakara toa ny capsat ny première RTS fa ny maitso dia misahana manokana ny fampandrosoana ny firenena sy ny filaminana ihany koa. Dia mandalo eto moa zao ny capsat izay hitatsika amin'izao fotoana izao ny vondron-tafika capsat izay mitoby eny fiadanana. Fiadanana sy Sonerana samy quartier any Folonday avokoa izany satria na ny RTS na ny capsat dia samy amin'ny faritra atsimon'ny tanàna Antananarivo iny no nametrahana anjareo hatramin'izay ka hatramin'izao ary nona fa mbola hitohy eny amin'izay. Marina moa zany Jean-Aimé Rambelson fa ny eny amin'ny gradin moa zany dia misy an'ireo kisarisary izay ataon'ny mpianatra mikasika an'ireo vondrona tsirairay izay mandalo eto alohantsika ireo. Misy an'izany dia antsoina amin'ny teny baiko hoe signe de corps ireo vondron-tafika mandalo rehetrarehetra eto izay aseho amin'ny mpianatra ary mialana kisarisary eny amin'ny gradin. Tondray ny première main mon colonel. Eny ary ny régiment voalohany faritany miaramila voalohany izay tariny colonel Razafy Ndrakoto Lantoarinjaka. Manaraka azy ny fanevan'ny régiment izay manana ny targetra asa tanindrazana. Araka zany targetra zany dia vondron-tafika misahana manokana ny fampandrosoana izy, manampy ihany koa ny fikajiana ny fandriam-pahalemana ambanivohitra. Araka anambarantsika teo misy ny misatromena, ireto vondron-tafika reto dia misatroka maitso ary izy ireo dia misahana tokoa ny
fandrindrana ny fandriampahalemana ambanivohitra izay ilaina tokoa mba ahazony ambanivohitra miasa ary dia mananjara lehibe amin'izany ireto vondrotafika reto. Ary tsy vitan'izay fa mandray anjara ihany koa amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fambolena ohatra sy ny fiompiana ihany koa dia mananjara lehibe amin'izany ity vondrotafika ity. Manaprofo zany ny filanjana angady amin'izao matso lehibe eto Mahamasina izao. Angady izay midika ho asa tany indrindra angady izay mamoafo ihany koa ny lasa tsy fanadiny dia ny hoe omeo angady ny tanora malagasy mora ahafahany mamokatra. Fa eo ihany koa ny amin'ny SMAD tazantsika tokoa ankehitriny zany fa mandalo manoloana ny tribune officielle eto Mahamasina ireo miaramila misatro maitso milanja angady. Ity moa zany dia azo atao hoe tarazo avy amin'ny ireo unité ny service civique na ny vavasa-tanindrazana izay ny andraikitra indrindra ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra eo amin'ny lafin'ny fiompiana sy ny fambolena. Amin'izao fotoan'izao dia miditra ny vondrotafika anabakabaka eny Vato na ny antsoina hoe Bany, base aérienne du Vato izay tariny colonel Ramboulamanana Joselin. Manaraka azy ny fanevan'ny vondrona izay manana targetra miakara kareseo. Tsara ho fantatsika tokoa fa ity vondrotafika ity dia misahana manokana ny fitanterana anabakabaka ny miaramila ary izay dia ilaina tokoa mba tanteraka ny fiaraha-miasa eo ny miaramila anabakabaka sy ny zandary ary ny polisy mba isiny ihany koa fandriampahalemana any ambanivohitra. Mandray anjara amin'izany ny fitanterana anabakabaka izay misy any Bania mba hitatitra ireo zandary na ny polisy miaraka amin'ny miaramila ihany koa anatanteraka ny fandriampahalemana. Mandray anjara ihany koa ny fiaramanidina amin'ny fotoanan'ny cyclone izay matetika dia tapaka ny lalana amin'ny fandatsahana ny olona sy ny materiely. Ilaina ihany koa ny fandatsahana ny sakafo. Rendrehetra reny dia amin'ny fotoana izay misy ny firenentsika isa-taona dia ny cyclone mandray anjara mavitrika amin'izany ihany koa ny fiaramanidina ny tafika anabakabaka izay mitovy eny Vato. Rehefa madivadiva moa ity matso ity dia hisy fiaramanidina hisidina any Mahamasina ho resantsika ny amin'izay rehefa raikitra tokoa ny sidy ny tafika anabakabaka. Hitantsika mandalo tsy ela ny base aéronaval Antsiranana. Ny base aéronaval Antsiranana tsy izy ihany akory ny anatin'ny aeron-dranomasina fa misy ny commande izay eto Antananarivo ary misy koa ireo détachement marine any Anosibe. Izany hitantsika amin'ny fahitalavitra zany ny capitaine de vaisseau RFC Lopadoa lehibe ny base aéronaval Antsiranana. Manaraka azy eo moa zany dia misy ny ancien de vaisseau de première classe anakefatra izao Rakoto Zona Alain, Rakoto Rabien Deparany, Randebolona Justin ary ny ancien de vaisseau de première classe Rakoto Augustin. Araka ny lazaiko teo moa tsy ny base aéronaval Antsiranana ihany ny ao anatin'ny aeron-dranomasina fa misy ny commande eto Antananarivo ilay antsoina hoe ny commande ny force navale ary misy koa ireo détachement anankitelo any Sainte Marie, any Anosibe ary any Mahajanga. Raha ny andraiky ny aeron-dranomasina dia manara-maso ny fahadranomasina malagasy midadasika dia midadasika tokoa satria dia mahatratra avy eny amin'ny tanety zany ny izany fahadranomasina zany miaro ny fahadranomasina malagasy manara-maso ny fifamoivoizana ny ranomasina ary mandray anjara amin'ny loza voajanahary. Ararotona koa colonel capitaine de frégate Ramaro Jatovo ararotona ihany koa ny lazana fa ao amin'ny tafika an-dranomasina amin'izao fotoana